Iza moa ilay kapiten'ny famonjena asy anao? Andao izay hodinitsika araka ny soratra masina manasa anao. Dia mitsikitsiky indray tafaona aminao amin'ity an'io ity isaoran'Andriamanitra mampiona antsika toy izao ara-baina ianao fa tafaona indray isika. Iza ary ilay kapiten'ny famonjena antsika? Valiny avy hatrany no omenao dia hoe Jesosy. Fa isika ve tena manaiky azy? Andao aloha jerentsika ny zavatra nisy. I Josoa ilay ianarantsika, ilay mpitarika, ianarantsika hoe nanahoana ny fomba nanofanana azy, inona ny toetra tsara nananany, dia manahoana koa ny tokony iainantsika an'izany. Josoa zany Osiany tena anarany fa Mosesy nanome anarana azy hoe atao hoe Josoa, izay mifandraikaraika amin'ilay hoe Jesosy. Rehefa tena jerena dia izao, maneho sombiny, maneho taratra ny fitarihan'i Jesosy ny fitarihan'i Josoa, izany hoe maneho ara-tandindona hoe i Jesosy ihany no tena mpitarika, izy no tena kapiten'ny famonjena antsika. Ny fitarihan'i Josoa zany ilay hoe Josoa na ilay hoe Jesosy dia ilay hoe Andriamanitra no famonjena, izay ny dikan'ilay anarana. Zava-dehibe ity anarana ity, ny anarana omena olona, na koa hoe Andriamanitra ny fanavotana. Ary andao tena hanome anarana tsara fa tsy hanome surnom na hoe teny fanesoana olona amin'ny alalan'ny anarana, fa tena maneho taratra, maneho tandindona ny fitarihan'i Jesosy ny fitarihan'i Josoa. Nandresiny tafiky ny Kananita izy, nahazo ny fandresena zany, ary tonga teto an-tany Jesosy. Ny an'ny Josoa zany dia ady ara-nofo tao. Ny an'i Jesosy kosa, raha ny voalazan'i Jaona 1:7-9 dia milaza fa tonga izy mba handrava ny asan'ny devoly, ary izany ny tena asa mahery vaika izay tsy maintsy nilaina natao an'ny zanak'olombelona. Niady amin'ny resaka tolona ara-batana moa zany nataon'i Josoa, fa ny an'i Jesosy dia resaka olana ara-toe-tsaina, ara-pihetsem-po ary tao amin'ny fiarahamonina. Izany ny tena namboarin'i Jesosy tamin'ny izy tetỳ ambonin'ny tany, nataony izay hampahitsy an'izay lalana izay, na dia sarotra ary nanitsy an'izay ho an'ny zanak'olombelona. Inona no tsy ambaratelon'i Jesosy ary raha toa ka mandinika tsara ny fiainan'i Jesosy zasy ianao? Voasoratra hoe izay ny tsy ambaratelony. Ny voasoratra hoe dia midika zavatra ngeza be hoe tsy manaiky afa-tsy ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ianao izao mbola mety mampifangaro ny tenin'Andriamanitra ihany koa ngamba amin'ny tenin'olombelona. Dia hoy ianao ka olombelona marina kosa izany tenenina izany. Fa ny an'i Jesosy tsy nafangarony tamin'inona ary tsy nanombiana io tenin'Andriamanitra io, fa amin'ny fahitsian'ilay teny sy ny fahamarinana no nampiasany azy. Ary ampirisiana koa zasy ianao hiady, hitolona, hampiasa mazava tsara ny voasoratra hoe izao no lazain'i Jehovah. Matetika isika no mampiasa hoe izao ny tenin'ny olona ohatran'izao, olona malaza ohatran'izao, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mbola nandiso ny fampanantenana nomeny naoviana naoviana, ary marina ny tenin'Andriamanitra. Nanome ny fandresena an'i Jesosy ny nampiasany hoe voasoratra hoe araka ny soratra masina ihany no nentiny nilazan'izany. Ny an'ny Josoa ny fitarihany tao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra na ny zanak'Israely dia izay ilay voalaza hoe ny ara-batana, ny ara-piarahamonina voatsonga vitsivitsy. Fa ny an'i Jesosy ilay tena maneho ny fitarihana tsara dia tena ho an'ny olona rehetra. Zasy ianao izao anatin'izany. Fa rehefa tsy nisy an'izay tolona nataon'i Jesosy ho asy ianao, ady nataony natrehany ho asy ianao izay, tsy afaka ny hahita fiainana isika. Dia isaoran'Andriamanitra ny amin'izany. Fa ny fomba niatrehan'i Jesosy an'izany nge jereo tamin'ny alalan'ny fitarainana, tamin'ny alalan'ny ranomasobe, izany no niainany azy. Tao amin'ny sahan'ny Getsemane zany ny sombiny no resahantsika, niady dia tsy maintsy misy foana ny hoe rà mandrika. Ary tanteraka tamin'i Jesosy izany, fa ny tolona nataony dia nisy rà mandrika foana. Na mbola tsy nikasihana azy izy hoe noratraina, dia efa tahaka ny rà ny dinitra ny tete tamin'ny endriny, tamin'ny tolona izay nataony, satria mafy niatra manaina izay tolona nataony ny alohan'ny tena natanterahana ny famonjena izay. Mivavaka izy, solafaka potrapotraka mihitsy izy rehefa ao amin'ny
tendrombohitra oliva ao amin'ny sahany Getsemane amin'ny tolona hitadiavana an'izay hoe fahombiazany ny famonjena izay. Ary voamariky ny raha avokoa moa ny tany Bedina zany araka ilay niresantsika teo, dia Getsemane koa zany dia tahaka izany. Ny fiainana anatrehan'ny Josoa zany raha fitinina dia izao, maneho taratra ny fiainana izay nitondran'i Jesosy ny famonjenantsika. Ny ady, izy ilay kapitenin'ny famonjenantsika, tsy misy afa-tsy izy. Aza mitady olon-kafa ho atao kapitenin'ny famonjenanao ianao, na hoe mpitondra fivavahana, na hoe ray aman-dreny akory aza, fa Jesosy ihany no kapitenin'ny famonjena asy ianao. Tanterany ny asany, ny adidin'ny famonjena, kanefa mbola mamarana an'izany ary izy amintsika miresaka izao. Fa izao ny fahafantarantsika fa tena mpiady mahery Jesosy ary nandresy izy, dia mitondra koa zany antoka ao anatintsika fa mbola handresy isika miaraka aminy ary mahazo fiarovana ao anatin'izany zasy ianao. Andao hitodika aminy ilay tena kapitenin'ny famonjenantsika, dia izy no iarahantsika mitondra ny tolona sy ny ady atrehantsika amin'ny fiainana, dia azo faherezana ianao. Mahereza, andao hivavaka. Tompo, misaotra indrindra fa hampionononao zahay, hampatanjahanao zahay, hampaherezinao zahay mba tsy ho kivy naketraka amin'ny sedra sy ny donam-piainana. Ampio zahay hifikitra aminao ilay kapitenin'ny famonjenanay, ianao rery ihany zany, naneho taratra i Josoa fa ianao ilay tena izy, fa naizana zany ny fiainanay dia mbola azo atao ny mandrisy miaraka sy miantoraka miantehitra aminao. Ampio ty namako ty ahazo an'izany fandresena izany koa eo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.